indray atsika androany kasika raharano fomban-drazana. Zao zokisofo hampanjaka zafiny mena be mazava no iresaka aminareo amin'izao. Ka noho izany hitatsika zavatra vita tamin'ny herinandro ty kasika fanompoa. Izy iny moa lazaina vita fa mitovy amin'ny Zanahary nagnano voay. Vita fa marokoroko. Tsy amin'ny fomba ny zavatra nataondreo io satria firy moa dadilahy Andriamasara amintsika eto. Mampiseky ato atsimo, mampiseky any avaratra. Ahoana vahoaka no entina amin'ny raha vandivandy. Tsy ambara ny marina. Fa zao tsotra aminazy io tena toko enareo fanjakana. Hitanareo tsara zavatra nataondreo iny fa tsy aminazy. Anareo fanjakana mbola tonga miatrika an'iny koa. Ka noho izany manambara aminareo ary mampitandrina anareo fady ny raha nataonareo fanompoa tamin'ny 2022 tsy mety reny. Ka noho izany anitsy azy zahay manomboka androany. Ka aoka anareo fanjakana handray anay tsara be fa aza miala fa izahay anitsy an'ity raha fomban-drazana ty eto Mahajanga hanasoa an'ity Madagasikara ty. Ka raha ohatra misy mitady momba ianareo dia zao ny numéro 032 41 833 78 zokisofo. Miantso anareo dia fa mahazo anakay. Ka noho izany manantena ny fahendrenareo mieno, manantena ny fahendrenareo mijery. Fa zay aloha ny kabary ambarako androany. Sotra anareo. Zahay taranaka be mazava fa nisy kabary nataony zokinay mpanjaka sofo teo aloha. Ka nahatongavanay mbola tsy zay fianakaviana io fa manoha anazy amin'ny resaka zay nataony teo aloha dia manampy amin'ilay androany. Fa nieritreretin'olona fa tsy misy ny taranaka be mazava eto Boeny. Misy zahay. Zahay no doriany Ramandiso arivo, Ramboeny arivo. Fa tsy olo-kafa no manao fitaovana ny razanay. Ka tonga zay andamina an'io, orentany orendanitra fa averina amin'ny loha ny fomban-drazana fa tsy atao kilalao, anaovana spectacle, anaovana an'izao. Henonay tsisy mpanjaka be tsony eto Boeny raha tsy gery misy, tsy mijaly, salimo, zahay no dorian'io fa tsy amenay olona andeha hanao kilalao an'io. Tsy resy zay teo. Fa eto Boeny zahay no mipetraka. Mangina ka nivoaka amin'ny fahanginanay zahay. Zahay taranaka be mazava. Ka tsy resy zahay. Fa nandefitra ihany hatramin'izay ka efa tsy rariny kosa. Sisy dadilahy Andriamasara efatra mitokana ato amin'ny Doany Atsimo. Ampisaiko koa Andriamasara efa day koa. Ampisaikena any avaratra mbola tsy ary nisy maneran-tany. Tsy Madagasikara ihany misy manao fomba fanjaka. Fa eran-tany misy an'io. Ka zay mahatonga anay mitsangana eto manohana ny teny zay nataony taloha. Nangataka amin'ny ministry ny serasera sy kolontsaina mba handamina an'io zavatra io. Fa tsy mety ny fomban-drazana atao kilalao, atao fitaovana fitadiavam-bola. Kolokolo no fenao. Ka zay ny teninay tonga zay amerina ny fomban-drazanay, ny razanay, averina anay fa zay doriany eto. Tsisy olo-hafa ny voanay raha tsy avy amin'ny Ramandiso arivo nanambady an'iny Ramandika vavy. Ramandika vavy niteraka ny Ramboeny arivo. Ramboeny arivo no niteraka ny voanay zao. Zanak'olona ray ny voanay, taranak'olona ray zahay mitsangana eto zao. Ka tonga zay amerina an'io amin'ny laony fa tsy ho zimbazimbaina ny razanay ka mijery fotsiny zay nefa zay misy eto. Eritreretin'olona fa tsy misy dia manao zay tiandreo atao reo, manao tantely lafa-drakotra. Fa tonga zahay amerina an'io amin'ny laony. Ary tsy azo atao ohatran'io tsony ny razanay fa tsy mety aminay. Zay tompoko aminareo mpitondra fandrakana rehetra eto Madagasikara. Nareo mpanompo tonga eto Mahajanga namonjy an'io fanompoa io. Tsy mety fanompoa fitampoa atao roa, atao aty atsimo dia mitovy lera atao koa ny any avaratra. Tsy ary nisy zany maneran-tany. Ka zay ny resaka anay zafiny.